Filomarika Ravalomanana tsy mbola nisy na vitany hatreto. Raha omena lalana indray ambision tanjany team ao Antsirabe. Fahalalana maneho hevitra mbola misy geja eto Madagasikara. Manatitra ny arabatombo kilasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS tamin'ny ity zoma 20 Mey taona 2024 ity manasanao ampanajana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Mitamberina ao an-tsainy maro amin'izao fotoana izao ny zava-bita ny Filomarika Ravalomanana teto amin'ny firenena. Ambetiten'ireo izay miresaka mandritra ny fidinana ifotony izay ataony fa mila miveriny amin'ny fitondrany ity ray aman-dreny malagasy ity ary izany no afaka manarina izao firenena izao. Germain no menjanary sy Anshi Rakotomalala. Afa ihany tamin'ny fotoana izay nitondranao ny firenena, nilamina ny vahoaka, na teo amin'ny lafin'ny asa, ny lalana amoahana vokatra, ny fandriam-pahalemana, ny vidim-piainana ary ny famokarana. Io no teny rehefa miona sy mitafa amin'ny Filomarika Ravalomanana ny vahoaka eny fotony. Filoham-pirenena isan'ny navita be indrindra sy afaka nanarina ny firenena tao anatin'ny fitotaona monja ka nahatonga ny Madagasikara ho isan'ny voalohany taty Afrika tamin'ny taona 7 mitamberina an-tsainy maro izany ankehitriny. Isan'izany ireto mponina tao amin'ny fokontany ny Antokonana distrika n'Anjozorobe ireto. Ahoana io vovô? Zao mahita anareo zao sarotra fena tena mafy fena miandry anao zay ataovy an'le eto mora aloha an'le eto mora miandry anao zay dada miandry anao zay mahafinaritra be rehefa tonga dada hitao afa-pasarana azy na mahita ny dada fotsiny ary na fijerena azy ary dia efa mahafinaritra anay sotra betsaka ny dada mijery an'izao misy aty amin'ny tanàna zao Zorat bezon lalana ty aminay. Salama to. Io vovô. Tsisy vovô fa faly mahita anao zao e. Faly tafena tsony. Anaten. Antrenao eto zay. Antrenao fonce zay. Mandritra ireto toerana zay lalovan'ny Filomarika Ravalomanana ireo dia tenire matetika eny ambavan'ny vahoakany hoe ny fahitana azy fotsiny dia efa mamelona fanantenana. Mbola tadidin'ny olona atrandry ny fampandrosoana nentin'ny Filomarika Ravalomanana teto amin'ity firenena ity. Ny lalana vita efa 10 kilometatra mahery isan-taona. Ny EPP misa 700 sy 900, ny CG 500 sy 700 sy 900, ny CSB1 300 sy ny hôpitaly. Ny taona 5 sy 4 no nanombohany tamin'ny fananganana ny seranatsambo ny taolagnaro. Raha enina faingo 300 ny salanisa ny amin'ny fitombony arkarena teto Afrika tamin'ny taona 7 sy 4 dia 7 faingo 100 kosa izany ho an'i Madagasikara ary natao ho firenena modely amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy tamin'izany. Raha 200 ny salanisa ny fidanga ny vidim-piainana ho an'ny Afrika dia 5 faingo 400 ihany izany teto Madagasikara nandritra ny fitondran'ny Filomarika Ravalomanana. Ankoatr'izay tafapetraka tsara ny resaka fitsipitondratena sy ny fanajana lalàna indrindra fa ny teny anivo ny ministera sy ny sampandra-panjakana isan-tsokazana. Ary ny tena zava-dehibe dia nitondra rivo-baovao amin'ny fomba fisainana sy ny fitantanana ny Filomarika Ravalomanana tamin'ny fametrahany ny fampiofanana momba ny leadership na ny aitarika ho an'ireo mpitondra isan-tsokazana teny ifotony toy ny lehibe pokotany sy ny bentanàna ary hatrany anivo ny faritra. Eo amin'ny pejiny politika andraikitry ny antoko politika ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny antokony. Voasoratra mazava ao anatin'ny lalàna mifeny antoko izany saingy tsy dia tazana ataon'ireo antoko politika. Ankoatra ny fanomezana aina avaon'ny antoko dia tafiditra ao anatin'ny oasan'ny antoko io ny fameloma-maso izay ataon'ny antokontsika Madagasikara ankehitriny. Germain no menjanary sy Taizina no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Fotoana ibanjinana ny hoavy izao mila mijoro ny rehetra raha te hiala amin'izao fahoriana miandra amintsika izao. Mila olona efa manana traikefa sy mahafantatra ny tena fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Olona efa nahitana vokatra mivaingana teto amin'ny firenena. Olona mijoro ho tena ray aman-dreniny malagasy, manaja ny soatoavina sy ny asiny maha malagasy ny malagasy.
efa hita porofo ny vokatry ny asany Antokotima teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020 zao manjoan'ny firenetsika zao tsy zavatra tonga ho azy zao ny lalana makaty aminareo zao ovinany namboarina farany tamin'ny andron'izy tamin'ny androny data tsisy nanao zany hatramin'izao zao fampitehana maro isan-karazany zao tsy tonga ho azy fa misy tompona andraikitra tiatsika ny ala amin'izay raha tiatsika ny ala ao anatin'izao zava-misy zao dia misy fomba fitenitsika malagasy manao hoe taotrano tsy efa nirery na tiatsika ary na tian'ny président ary ny anavitra ny vahoaka malagasy raha tsy miray iny sika tsy tanteraka zany inona ny adidy sy andraikitra takina amintsika tsirairay avy voalohany dia ny fahasahiny ny teny aloha ny zavatra misy sy ny zavatra tsy mety ny faharoa ny fijoroana ihany koa amin'ny andraikitra satria mitaky andraikitra ho atsika ho avy zao ny fifidianana amin'ny 2023 raha tsy mijory isika hiaro ny safiditsika raha tsy mijory isika amin'izay fahamarinan'izay dia ho resiny ratsy foana isika zao ihany ny afaka hanovany zao tantaran'ny firenena zao tonga amin'ny tanjony iriny ny fanjakana amin'izao fa ny fiainam-bahoaka mihamantra sy sahirana atrandy io toeran'io anefa efa nangalarana sy nanaovana osoka mihitsy mba azahoana azy tonga hatrany amin'ny fampirorona vahoaka mihitsy izany raha ny vaovao azo fa tena miaina ao anatin'izay le tsy fandripalemana ny tenenina zay ao anatin'ny fampirorona ary natamin'ny fifidianana ary nareo dia enona itany fa tena hoe ampitahorona ampitandry filamina rehefa tsy mifidy an'ity nareo dia aza mieritreritra ny hiaro anareo ty zay dia zany rehetrarehetra zany no anisan'ny tena mampietsi-po ary tena mahasorenana meno azy ary hieraky Madagasikara amin'ny distrika rehetra dia selemany soloana dolo sy fokotany azy zay timo sy zay rehetrarehetra tsy afaka ireto tsy hiaraka amin'zareo zany dikan'izay zavatra io mila mailitsika ny zavatra tokony ataontsika zao dia ny firaisankinatsika rehetrarehetra ny tokony atao lesina ho an'ny rehetra ny zava-misy ankehitriny io ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny mahazo laka amina faritra maro izao olona vonina hitondra vahaolana ho an'ny firenena no mila jereny ny malagasy izao fa tsy olona mpampanonofy amina makety fotsiny sy fampanantenana pokaty lava eto fa no tanterahina omaly ny fameloma maso ny Antokotsika Madagasikara tao Anjozorobe nitarika izany ataony antoerana ny bureau politika Foibe sy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny Antoko mitatitra izay vaovao izay Germain Menjanary sy Toky Ramajola tonga maro irisy olo-tena isa-pokotany niatrika ny fameloma maso ny Antokotsika Madagasikara tao Anjozorobe eniky ny fahavononana hitondra fiovana eto amin'ny firenena sahady izao fahatongava ny mpitarika maro tahaka izao hoy ny bureau politika izay nitarika ity fotoana ity ny fanaiky ny rehetra fa mila mamerina ny zava-bita sy manohy ny lalana efa namboarina teto amin'ny firenena ny malagasy raha te hiala amin'izao fahantrana lalina izao ifanentana ny rehetra mba hisiny ny fahatongava ny afatra eny anivo ny fiarahamonina no mafisy ny solombavam-bahoaka kosa fa antoko manana ny fitsipoka amin'ny fehy azy ny Antokotima atoko miorina amin'ny eo ambony discipline zany Antokotsika Madagasikara any satria ny redynamisation zay natao zay nandraisan'ireo tompona andraikitra nivon'ny Fokotima ny Komitima ary ny Distima teto Anjozorobe izany mahakasika ny fiomanana amin'izany fifidianana zany tsy vitany hoe fandrafetana birao ihany na fanomezana hainga avao an'izany birao zany fa ao ihany koa ny fanarahana ny toromarika indrindra mahakasika ny resaka fisoratana anarana sy fanaraha-maso ny lisy-pifidianana satria tsara ho fantatry ny rehetra fa hiditra amin'ilay atao hoe refonte na fanavoazana ifotony zany lisitry ny mpifidy zany isika ary ny lalàna no nametra izany isaky ny 10 taona tsy tokony atoritory ny mpikatroka rehetra manerana nosy fa misy adidy goavana miandry azy ho fanavotana ity firenena ity ho hiatrany ny fanazavana ny tonga miaraka tahaka izao tokoa ny fanombohana fa ny miasa miaraka no tena fahombiazana manodidina izay vaovao izay hatrany sy naterin'ireo tompona andraikitry ny tima ao Antsirabe niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka rola izay lany tamin'ny anarany Antoko ny taratasy fangatahana ameloma maso ny Antokotima ao Antsirabe ao amin'ny magro avaratsena andrasana moa ny valin'izay fangatahana izay araka ny fanadihadiana nataony Asinandriamalala sy Toky Ramajola raha anome lalana indray ny tompona andraikitry ny distrika ao Antsirabe voalohany dia ho avy masika sy ampisionieriny ny Antokotima ao Antsirabe ny 20 Mey ho avy izao ao amin'ny magro avaratsena androany dia solombavam-bahoaka rola
dia ny député Michel sy député José izay samy lany tamin'ny anarany Antoko-Tiky Madagasikara tany antoerana niaraka tamin'ny loholona teo aloha Olga Ramalason ary président Patrick no nanatitra taratasy fangatahana amelomamaso ny Antoko-Tima any antoerana. Hoy teo indray araka izany raha osa anome alalana anaovana ity hetsiky ny Tima ao Antsirabe ireo tompona ndraiky mpanjakana any antoerana. Ratsaivina matsy ny zavanseho tany Soavinandriana ny farany herinandro lasa teo dia tsy nomeny lehibe ny distrika alalana ny Tima anao famelomamaso ny Antoko raha to ka tonga nanotrina ny hetsiky ny TGV tao antoerana ity lehibe ny distrika ity. Fihetsika izay nanafotoana ny mpanarabavao satria manao mizana tsindrinila sy feno fanavakavahana io fanapahan-kevitra lehibe ny distrika ao Soavinandriana io. Ny andrandrainy maro anio hetsiky ny Tima ao Antsirabe ny 20 Mey ho avy izao io dia ny anomezany lehibe ny distrika alalana io hetsiky ny Tima ao Antsirabe io ary fotoana iray ihany koa anehoany ny Antoko-Tima Tanjany io andro lehibe io. Efa tsy manana paikady mazava entina mpandrosoana ny toe-karena ity fitondrana ity. Hoy ny solombavambahoaka Mamirabe Nirina raha naneho ny heviny mahakasika ny fanafarana entana be loatra ataon'ny fanjakana. Ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny indostria no vahaolana ahafahana mifehy ny fitangana vidim-piainana eto Madagasikara. Hoy hatrany ity solombavambahoaka ity. Onjalalaina Renève Manana sy Andry Rakotomalala. Dispakady efa trany amboloha mihitsy ity fitondrana ity amin'ny famaritana ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Ny akamaroan'ireo foto-drafitrasa hatsangana amin'izao dia tsy misy mipakany amin'ny sosialim-bahoaka akory. Raha nampanantenana avelara-tany ambolena mba hampiroboroboana ny fambolena ny olom-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra dia fiakinan-doha amin'ny fanafarana vary avy any ivelany indray no ataon'ny mpitondra amin'izao. Ny fanafarana be loatra ireny entana afaka vokarina atao anatin'ireny izay mamono ny mpamokatra malagasy. Taraiky loatra hoy ny solombavambahoaka Mamirabe Nirina ny fandraisana ndraikitry ny mpitondra manoloana ny fidangana ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Na ny mpanao politika na ny mpandraharaha eny hatramin'ny olom-pirenena dia samy mahatsapa fa natao ankilabao ny fampiroboroboana ny fambolena teto amintsika nandritra izay 3 taona mahery izay. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy ahitana taratra an'izay fiantefan'ny asan'ny fanjakana any amin'ny fiainana andavanandro vahoaka izay dia manam-pirofo sy vokatr'ilay resahana foana hoe ilay drafitra mihitsy tsy misy manomboka tsy zakany vahoaka intsony mihitsy ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny dia everiko fa efa somary tara na tsy misy mihitsy izay fahatsapana avy amin'ny fitondram-panjakana izay ka ilay fitadiavana vahaolana anonerana an'izay fotoana very izay eo amin'ilay fiainana andavanandro ny vahoaka no tsy ho ampitsony efa aty amin'ny faran'ny mandavy ianao vo ampanantena hoe hijery ny fomba ampaleotena ara-tsakafo an'ilay firenena malagasy kanefa mbola tsy teo amin'ny fitondrana ianao fa nanao fampelezan-kevitra no nilaza fa hatao izay ampaleotena ara-tsakafo ny malagasy. Saika amin'ny fototra tanteraka any mivarotra sy mifanjifana ny paikady aroson'ny ministera-pia any ka lasa takona tanteraka amin'ny fampiroboroboana ny indostria izay sehatra ahafahana mampiroborobo ny toe-karena malagasy ihany koa. Ny famokarana anatiny aloha no tokony ataon'ny mpitondra lahara-pahamehana ahafahana mifehy izao fidangana ny vidim-piainana izao. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsy misy mihitsy ny ezaka mankany amin'ny famokarana anatiny. Ny fanjakana rehefa miantsoantso ny mpanao politika, miantsoantso ny vahoaka, miantsoantso ny olom-pirenena hoe tsy taka-bidy tsony ny fiainana amin'izao fotoana izao dia inona no ataon'ny fanjakana? Mametra ny vidiny entana farany ambony. Ny ministera voakasika io zavatra io, ny ministera mivarotra fampiroboroboana ny indostria, izay ny anaran'ilay ministera sy ny fanjifana fa ilay resaka varotra sy fanjifana foana no iezakazahana amin'ny alalan'io famerana vidiny entana farany ambony io fa ilay fampiroboroboana ny indostria aiza. Ny fampananana asa, ny famokarana anatiny ary ny fanondranana no antoka hampandroso indray ny toe-karena malagasy hoy hatrany ity solombavambahoaka ity ary ny fanafarana entana lava avy any ivelany toy ny ataon'izao fitondrana izao dia hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny toe-karentsika noho ny fanafarana entana be loatra dia betsaka ihany koa ny vola mivoaka noho ny vola miditra.
Hoeny ampitadiavika kosa isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy ampiana fanana ampiato ny asa fananganana ilay pilona tao faly arivo. Ny taratasy nalefa ny komina tany amin'ny Artek sy ny fangatahany fokon'olona mety aratsy anefa ny rara aoriana kely eo. Nanangana izay isy vaovao izay raha vorazafy maheny eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Iverina idinika sy hitady vahaolana indray ny fokon'olona ao faly arivo ampita-tafika mahakasika ny fananganana pilona tsy aradrariny ao anaty tanàna. Efa betsaka ny dingana natao nampiatoana ny fanamboarana saingy nanao didiny besandry tsy manaja lalàna ary sy mahafantatr'olona ambony ilay orinasa tompon'ilay pilona ka navita nahatsangana izany ihany. Any ka matahotra hatramin'ny Artek na efa nandefasana taratasy fangatana fampiatoana ny asa aza. Ny feony maro anisa ihany koa izay tsy niavana tanteraka ao anatin'ny raharaha. Tsy nisy affichage, tsy nisy mombamomba azy mihitsy tsy fantatraina nanaraka passation marché public reny na tonga dia gré à gré satria tsy mba mipotra teo amin'ny commune koa ary le orinasa na indray mandeha ary dia nivitainy sabotsy alina izy io dia io raha antsika mahita io izy io ny commune ny fokotany ny fokon'olona tsisy manaiky an'io avokoa eo zany tsika miteny hoe iza no ambony lalàna dia ny zava-misy ihany mamaritra azy zany izay zany ny zava-misy ihany mamaritra azy everina fa mba efa nanome sosokevitra ny commune sy ny fokon'olona raha nivory teto hoe misy toerana maro azo ametrahana an'izy io fa tsy hoe le fandrosoana akory ny lavon'ny olona fa le izy hoe tena manodidina toeram-ponenana fa betsaka koa ny olona ny tsy resy lahatra tena tsy resy lahatra le olona dia mbola mizingizina ihany le olona ka tsy hoe zazakely zareo fa olon-dehibe dia samy olon-dehibe koa ny eto tanàna misy fivondrim-be-pokon'olona ho atao tsy ho ela ary ahita izy fa ho maro be le fokon'olona ho avy eo dia ho ito indray izay evany fa ny anay zany ny teninay dia hoe raha tsy mieno ary dia iza ntsony ary ny eno zany. Izany hatrano iainan'ny malagasy anaovana raha matahora ireo olona ambony na namana akaiky ny mpitondra no omena tompon-dahiny tsy azo ampiarina ny lalàna tsy voafeny ireo tompona andraikitra sasany ihany koa. Faifaela no nitaraina ny mponina amin'ny fokotany Antsambilo Ivatoka ny amin'ny faratsiny lalan-kely eny an-toerana namaly izany antsoantso ny mponina izany ny ben'ny tanàna ao an-toerana ka nanamboatra ny lalana Osimenitra avitra Solondrabe sy Mathieu Princy. Olana nosedrain'ny mponina tety amin'ity fokotany ity teo aloha ity lalana ity fotaka mandrevo no tsy maintsy nandehanan'izy ireo rehefa fotoam-pahavaratra ary mamovoka rehefa mainandro. Efa taonany maro no nangatan'izy ireo ny anamboarana ity lalana ity saingy antso any efitra trano izany. Ankehitriny nataon'ny commune lalana simenitra izany ka velom-pisaorana ny ben'ny tanàna izy ireo ary mahatsiara afa-pasairana noho izao fahavitany ity lalana ity izao. Ka ty lalana ity araka le voateny teo hoe tena lalana tena tsisy mba ampijery na amin'ny fiainan'ny olona tety tsisy nijery fa izao izy zany zao dia efa azo lazana fa hoe tena vita araka an'izay tena tokony ho izy zao hitantsika azy zao fa dia saorana indrindrindrindra ny ben'ny tanàna sy mikarakara indrindrindrindra moa fa ohatrany hoe ary efa betsaka koa moa zany no efa mba nataony teto hoe teo ny permis de construire ahafahan'ny olona napiditra jiro teo ny resaka fanadiovana koa fa nisy dia ty taloha eo mba vita somatsara izy io dia misaotra betsaka amin'ny ben'ny tanàna dia makasitraka anazy misaotra betsaka vita somatsara ny lalànanay. Tsy mijanona treto ny asa fa hitoy ary ho atao vaindohan-draharaha trano ny famaliana ny etaetan'ireo mponina indrindra ny fanatanterahana ny asa izay hita fa manampy ary manala ny fahasairana ny mponina ho hatrany ny fanambarana ka mitoy any amin'ireo fokotany rehetra tsakanavaka ao anatin'ny commune ny Ivatra izany. Be ireo fahasafidy natao tamin'ny fampielezan-kevitra dia tanteraka izy amin'izao fotoana izao ary aza manahy ianareo izay namana mponina atao anatin'ity fokotany Antsambilo ity fa mbola misy ny asa izay ho atao. Asa mivaingana sy mihatraika amin'ny vahoaka toy izao no nandrasana tamin'ny fitondram-panjakana hatrizay kanefa zavatra hafa foana ny lahara-pahamehana amin'izy ireo. Tsy miaina ny fiainana izay manahirana ny vahoaka malagasy tokoa ny mpitondra fa variana mampanofinofy amin'ny zavatra tsy ho vita sy tsy hananana fahefanandaterahana izany akory. Efa isan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny olana mitranga ny taolany azo fanapaka-hevitra tara hoy ny miara-manonja. Ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no hitondrana aminao ny famtinana izay fandarana izay.
Teboka roa no isan'ny songadina indrindra tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Teo ny resaka fahasimbany ny lalam-pirenena manerana ny Madagasikara izay tsy ahitana fanamboarana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ireo fahasimbany ny lalankely eto Antananarivo renivohitra ka miteraka fitohanana sy fahasahiranana ho an'ny ampiarabelona. No mafisy ny solombavambahoaka Rastany tao anatin'ny fandaharana fa raha tena mandray andraikitra ireo fanjakana fohibe dia tsy tahaka izao mihitsy ity firenena ity. Akoatra ny jiramary fa veny le zavatra arian'ny Bemelanka sy io amin'ny Bemelanka rehetrarehetra hoe de lasa koa 13 milliards de tonnes nge grès bitume zany hoe goudron fangaro tany raha tamin'izy itsika io mahafaniteneniko teo aloha mahavita lalana autoroute de 4 fois 6000 km de inona ny tetatetana averako ihany za tsy menana ozy niny leranga foana ina ny tetatetana ho an'ity zahatra tsy manjary ino sa misy intérêt manokana ty ino moa le téléphérique any raha volana anaovana an'io tompoko ny exploitena ny lalana sy ny fil lourd anaovana ny jirama tsy ohatry zao Madagasikara noho izany raha olona tena tonga président sy ny tany zay nataoko hoe ao anatin'ny telo taona roa taona Madagasikara fa tsy ohatry zao fa tsy ohatry le 70 zala zandra lampolka mamelona ndraiky zany fa manesy fa lery le manafatra vary sy efa nytaninao mamokatra ty za tena tsara izy tsony rialina ozy fitenena fa tena tsy hoe fanaritsina fa de asakasaka anareo mbola manona an'io amono antsika malagasy fa malagasy tena rendrika fa ankoatra izay dia isan'ny voaresaka tao anatiny ity fandarana ity ihany koa ny zava-misy eo amin'ny orinasa QMM sy ny mponina any Tolagnaro amin'izao fotoana izao. Namaran'ny fanirana zava-manantandry izay mpanentana ny fandaharana fa tara loatra ny fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ny fanjakana ka mody manakona ny tsy fahombiazany amin'ny vahoaka malagasy. Satria ny antony jusqu'à ce jour la pêche est toujours interdite et les résultats des analyses des échantillons sont toujours entendus. Mbola eo ampiandrasana zany nge lesike misy andraiky tsy mifanjakana be da be zany tsy ny any toerana ihany fa mifanjakana fohy be mba tsy ho tonga tamina tension ngeza be etron'izao fifandomana ohatran'izao de lasa mifandona le mpitandro ny filaminana sy le vahoaka mampalahelo le raharaha de misy maratra le mpitandro ny filaminana satria misy olona tsy mandray ny andraiky ny tsara ao de rehefa mandeha am'izay le fifandomana rehefa miakatra am'izay le tension lizy de zay vao mandeha fa membre gouvernement tena bobaka be any Tolagnaro andrasana any am'izao fotoana zao ministre ny défense ministre ny mine ministre ny énergie ministre ny pêche ministre ny environnement ministre ny rano zany ge zava-misy fa maninona raha tamin'ny andro nisiny zao lafin-javatra zao de efa nandeha tany daholo no mafisy ny mpanentana fandarana atrandy fa fanakona maso atao amin'ny vahoaka malagasy sisa no ataony ity fanjakana ity anka izay azo vonjena sy anehoana amin'ny malagasy fa miasa ny fanjakana no any mba atao amin'izay rehetra mitranga eto amintsika ity. Lafim-baovao afa-tanteraka kosta indray mbola tena anatin'ny tery atrandry ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara mamono afo sy mitady hevitra anaro-tsaromana ny fioaram-pefy ataony hatrany ny fitondrana raha ny tarimarika izay nivoaka hatreto dia miemotra lavitra tokoa i Madagasikara eo amin'ity sehatra ity avitra Solondrabe sy Mathieu Prancy. Mbola tena tery ny fahalalana maneho hevitra eto amintsika na izany eo amin'ny asa fanaovana gazety na eo amin'ny olon-tsotra izay maneho hevitra sy mampita ny vaovao. Ny mpanohatra izay sokajiana ho arifanina mpampaneny lakilosy sy mpanatsikafina ny tsy mety ataon'ny mpitondra dia hiaran-tsindry sy ny raha matahoratra any lazaina fa manakirotana sy manelingelina ny fiandrianan'ny fitondrana. Raha tsy aivina dia isan'ny taksy ny tady io resaka fahalalana maneho hevitra io ireo mpikambana amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny tamin'izany andro. Raha jerena nefa izy ireo amin'izao dia mininikipy ary mamono afo tanteraka manoloana izay antson'izay misy eto amin'ny firenena izany. Ny désinformation de vaovao ninina nodisoina hanapitehana olona na firenena hanatratrarana tanjona manokana olona anankiray. Zany hoe tsy afaka misaraka ireo teny ireo hoe ninina nodisoina sy ny hoe hanapitehana hanimbany
intention de nuire siny hoe nisy an'izay fausse information dans l'intention de nuire zany hoe tsy afaka misaraka zany reo a rehefa misy des informations dia eo mipetraka le izy hoe tena vaovao ninina nodisoina no foronina mihitsy fe le izy na navadika na nahodikodina na natao tahak'izay a dia nitanjona tao ambadika le izy ve tena hoe anapotehana olona anankiray zay zany le hoe azo jerena ka des informations koa ve le anenjehana ao anatin'le izany. Tsy azo adonona ny zava-nitranga teo amin'ireo mpanolontsaina ny tanànan'Antananarivo izay nolazaina fa nanompa tao amin'ny tambazotra tseratsera izay nolavina ireo hatramin'ny farany izany fiampangana izany. Maneho ve izany fa tsy fiendrika amin'ny tehana olona iray ny zava-nitranga ireny. Hatraizany tena mipetraka ilay fanelezana vaovao tsy marina lazaina fa manimba io fahalalahana io. Io fahalalahana maneho hevitra io dia isan'ny antony lehibe nampihemitra ny Madagasikara alavitra dia alavitra amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety araky ny navoakan'ny Reporters sans frontières na ny RSF ka nihemitra any amin'ny laharana 7:70 raha nijanona teo amin'ny laharana 4:10 isika ny taona 2024. Olona maro eran-tany sy eto Madagasikara no hanaovana fanadihadiana tsy sondage fa fanadihadiana mihitsy étude. Misy mpanao gazety amin'ireo, misy firaisamonim-pirenena, misy mpahay lalàna ampolo maro no hanaovana fanadihadiana ahafana taorina an'izay vao misy an'izay fandrafetana le filarana fahafahany fanaova gazety eran-tany anisan'izany Madagasikara. Matoa io laharana Madagasikara dia io zany vokatry le fanadihadiana ary hitantsika ne tamin'ny heritaona satria ty filarana ty dia miankina amin'ny zava-nisy tamin'ny heritaona. Betsaka ny zavatra tsy nety teo amin'ny fanaovan-gazety. Anisan'izany ohatra hoe le saika le tentative hoe ampanginana ny télévision sy ny radio amin'ny resaka fandarana hoe fandarana misy ady hevitra hoe tsy tokony ianao an'izany satria ny vaovao dia tsy misy confinement tsy mahalala an'izany ny vaovao. Nisy teo koa ny ohatrany hoe nisy télévision sasany tsy mahazo mandeha amina bouquet satellitaire. Misy mpanao gazety tany amin'ny faritra maro nisy tetany fa misy koa tany amin'ny faritra maro zay nisy voatsembatsembana ny asa nisy ny ara-ny herisetra tsy dia voalazantsika amin'ny vaovao zany fa nisy tany amin'ny faritra ary ny fisian'ireo ny tranga ireny nefa tsy voatena ao anaty vaovao dia efa midika koa fa misy olana zany fampalalam-baovao fampanginginina fotsiny le izy filarana ratsy indrindra ho antsika Madagasikara. Nihemitra kely izy tamin'ny taona 7:10 fa zao tena nihemitra be mihitsy. Nilaza sy ranamafiatrana nefa ny avy eo anivon'ny ministera PIA fa diso tanteraka io tarehimarika navoakan'ny RSF io ary mbola nao mafisiny nandritra ny fanokafana ny colloque face à la désinformation fa manimba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny fahalalahana baranahana. Tsara ny mampatsiahy fa efa nisy ihany koa ny resaka fanenjehana ny gazety iray izay niteraka resabe satria namoaka sy nanatsikafina ny zava-misy marina mikasika ny mpikambana iray amin'ny fitondrany. Mampametra-panontaniana hatrany ny tena zava-misy marina eto amintsika. Mitady hevitra indray ve zany ny fitondram-panjakana amoahana lalàna ialokalofana mba tsy hahafana mikitikitika azy ireo indrindra eo mitambazotra tserasera. Raha ny valy teny azo nandritra ny fanadihadiana natao teny an-toerana dia miolakolaka ao anatin'ny filazana fa fanelezana vaovao tsy marina hatrany no anton'ireny fanenjehana sy fanaovana tery izay niteraka resabe ireny. Amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray nahazo tohana boky fampianarana tany amin'ny tanora Tima Atsimdrano Androany ny mpianatra tao amin'ny CEG Falarivo Ampitatafika teny an-toeran'ny Ravo Razafimahina sy Taizniana. Tsy manana fahafahana hafa hividy boky ankoatrany maka boky ao am-pianarana ny mpianatra eto amin'ny CEG Falarivo. Voafetra noho izany ny fotoana hahafahana mamaky boky any an-trano azy ireo. Mamaky boky dia any an-tranonay mamaky boky français. Rehefa week-end dia rehefa letsoveka ariva ireny maka boky ao bibliotèque dia any an-trano mamaky le boky français ndraindray izy tao zay eo ireny mamaky ely sakalaka misy dia ampianarana maka boky dia boky géographie. Manodidina 70 isan'ny mpianatra amin'ity sekolim-panjakana ity. Tsy ampimahenika ny isan'ny ankizy nefa ny boky misy ao anatin'ny trano famakiam-boky antony iray nahatonga ny tanora Tima Atsimdrano hanolotra boky fianarana ho fanampiana ny sekoly.
taratra amin'izao ankehitriny izao ny fiavahany hoe olona nianatra sy ny manana fahalalana dia izay indrindra nahatonga ny jeune team Tsimdrano nisafidy ny anatitra boky eto anivon'ny sekoly ambaratonga faharoa eto amin'ny distrikana Tsimdrano ame boky mba ahafahan'ny mpianatra manampy fahalalana amin'ny alalan'ny famakiana boky. Fikambanana sy olona tsara sitrapo no betsaka manome fanomezana ny sekoly toy izao ny tale-tsekoly. Misy ny famporisihana ny ankizy ho tiany vaky boky ankoatra ny fikirakirana tambazotra samihafa. Ny tenako manokana mihitsy zany marina fa mpampianatra aloha fanambeko an'ilay afatra. Fa za zany amin'ny tetandreo kilasy 20 amin'ilay kilasy ato aminay zany dia manao kely karazana éducation civique kely zay zany dia mitona ny ankizy hoe raha tia aisy te ho tafita ampisy fahatsiarovana zavatra atao sy ny fahaizana dia mila ampiasaina mihitsy ny maso, tanana, saina, manoratra zany dia mandray ny sofina fa raha le internet fotsiny mantsy dia mijery fotsiny dia tsy tadidy ilay izy dia efa misy fanentanana ataonay foana atao hoe indroa isa-taona atao amin'ny CEG dia maharisika mihitsy raha maka an'ilay boky hoentin'ny mody dia averiny avy eo na mamaky eo izy dia mijanona. Ao anatin'ny tetika asa fanampiana ny sekoly ataon'ny komina Pitatafika dia manana teti-bola manokana isan-taona ho fampitaovana sy fanamboarana foto-drafitrasa fanampiana ireo mpampianatra ny komina. Fanambina ataon'ny bentanàna moa ny anome tosika arabola ireo mpianatra mendrika mandritra ity taom-pianarana ity, eo ihany koa ny tosika arabola ho an'ny mpampianatra sy ny sekoly ary ny fanomezana sakafo ireo zazanala fanadina-mpanjakana CEPE. Pejiny sosialy ny 27% ny zaza eto amin'ny faritra Analamanga dia tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka avokoa. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiatrany ankizy ny fianarana nefa izay tsy fanjarian-tsakafo iainan'izay ary mahatonga ny tany fidirana an-tsekoly ho ambany. Mbola lavitra sy mafy ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Onjalala Anarana Evomanana sy Andry Rakotomalala no mitatitra ny vaovao. Anisan'ny mahatonga ny tany tsy fandehanany zaza miditra any an-tsekoly ho ambony ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ny zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara. Tsy ny any amin'ny faritra atsimo ny nosy ihany no ahitana izay tsy fanjarian-tsakafo izay fa saika manerana amin'ny nosy mihitsy izany. Ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga fotsiny dia 27 isan-jato ny ankizy no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ary saika ireo mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra ny tena betsaka. Mifandraika amin'ny vantana amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay ny resaka fahasalaman'ny zaza indrindra fa ny eo amin'ny fihinanana sakafo. Noho ny fahasahiranana iainany ankamaroan'ny olom-pirenena amin'izao dia maro amin'ny malagasy no mihinana mba ho voky fotsiny sisa any ka tsy misy otrikaina intsony ny sakafo hohanina. Miakely hery sy mora andaran'ny aretina ny zaza antony mahatonga ny fialan-daharana any an-tsekoly. Ahafahana miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ety an-tsekoly ary eo ihany koa ireo mpianatra dia anisan'ireo mpampita hafatra tsara indrindra dia anisan'ny paikady napetraka zany zay hoe andao ireo mpianatra ireo ampitaina amin'ireo hafatra izay tokony fantatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ireo tsy fahasalamana ary ny resaka fahadiovana. Raha ny tsy fanjarian-tsakafo eto amin'ny faritra Analamanga no azontsika resahana zany dia ny 27 isan-jato ny zaza no mbola tratran'izay tsy fanjarian-tsakafo totsika hoe le mitarazoka satria le mitarazoka ny tena misy fiantraikany ratsy amin'ireo zaza izay miditra aty an-tsekoly. Ny fahadiovana ny fototry ny fahasalamana dia izay zany zava-dehibe rehetra satria fahasalamana zany amintsika voalohan-karena. Raha tsy salama tsy afaka manao zavatra rehetra. Raha ho an'ny mpianatra zao raha tsy salama izy tsy afaka mamonjy ny toeram-pianarana. Ankoatr'izay dia tokony hamafisina ihany koa ny fanentanana amin'ny resaka fahadiovana rehefa misakafo indrindra fa ny any an-tsekoly. Ny fahadiovana tokoa manko no antoky ny fahasalamana. Raha ny zava-misy amin'izao no jerena dia hita fa mbola mafy sy lavitra ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika. Vaovao ny trangam-piarahamonina zaza-mbola mpianatra no maty voatsindro ny antsy tany Tsiombe. Araka ny loharanom-baovao tany an-toerana dia avy any amin'ny komina Nikoly ity namony ainy ity ary lehilahy avy any Anjapaly no voalaza fa namono azy. Tesitra sady nalahelo moa ny avy any maty ka nobahana ny reto farany tamin'ny vatapaty nisy ilay razana ny lalam-pirenena 10 mba entin'izy ireo anairana ny tompon'andraikitra hijerakaiky ity tranga ity. Famaranantsika ny fiarana amin'ity alina ity nisy maresaka avy any ivelany naoraka eran-tany tato anatin'ny 420 ny fisian'ny tsimokaretina antsoina hoe variole du singe. Faritra maromaro maneran-tany no efa ahitana ity arety mifindra ity ary efa samy mikoropaka manao fikarohana momba azy io ireo manam-pahaizana eran-tany. Mitatitra izay vaovao izay Asinandriamalala eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tokira Marolahy.
manomboka mikropaka ny firenena maro maneran-tany malona ny fiparitahanyilay aretina vaovao antsoina hoe variole du singe marary andomafy manakitsako ny vantaolana ary rahana be mangatsika ary fivitosana maro amin'ny vatana toy ireny kitrotro ireny izay ny fambara fa voan'ny variole du singe ny olona iray mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana no ilay tsorangoka avoaka ny marary na amin'ny alalan'ny rarakivy ity aretina ity efa polo mahery no efa voan'ity aretina ity any Espaina sy Portugal ary efa nisy mihitsy ny fampitandremana faobe ho an'ireo vahoaka natao ny mpitondra tamin'ireo firenena ireo ampolony maro kosa no fantatra fa efa voan'ity aretina ity atao Royaume-Uni sy Canada raha toka efa miparitaka any Amerika Avaratra ity aretina ity fantatra fa tsy mbola ahitana fanafany ity aretina any ampifindra manaitra ny firenena maro any ivelan'ity ary efa andalam-pikarohana ireo fanafody fanefitra na mahasitrana ireo manampahaizana any ivelany fantatra fa avy any Afrika andrefana no nipoiran'ity variole du singe ity ary tsy mbola fantatra mazava nisan'ireo namony ainy no ity aretina ity tapitra ny fiarana tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka fiainanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia nisy global news avy hatrany no arahinao ao arian'izao fampahalalam-baovao izao ao arian'izay kosa ny horonan-tsary mitoy agli horonan-tsary indray miseho atolotry ny fahitalavitry ny NBS anao amin'ny ity anio ity ny mitondra ny lohateny hoe satanique panique ny sampana fampahalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny rampitso indray